na ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany ary ho afaka ny babo ny mpandrombaka fa izaho no hiady am'izay miady aminao ary zaho no amonjy ny zanakao meo voninahitra tovy mafy dia mafy tsika ato tokantrano ato mitiafa mafy dia mafy koa. Haleluya, haleluya. Na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany ho afaka ny babo ny mpandrombaka fa izaho no hiady zay miady aminao. Avy aloha ho avy zay firenena hiady amin'ny firenentsika malagasy ty fa ho hitan'io Jehova io, ho hitany masony sy ny heriny sy ny fahefany io. Ataovy amen na mafy dia mafy. Haleluya. Iza no hiady zay miady amintsika? Ka firenena iza no matanjaka hiady amin'ity firenena malagasy ty raha Jehova no miaro antsika ka hiady aminy. Hiady amin'izy amin'ny Jehova. Alefaso hoe fasy zay firenena matanjaka. Hoe daholo fa ho hita eo. Ianao koa mba be vava mialatsiny hoe be taim-bavy eo. Fa dia ho hitanareo ary. Tovy, ho hitanay eo. Fa ianao no iza. Ary efa nisy zany atao amin'ny délivrance atao. Misy firenena vingeza be mihitsy tafahoana taminao tao. Zava fa lazain'i Jehova fa ianareo miekohaka aminay. Izy ianao no ekofanay ozy izy. Nga tsy fantatareo za hainay ianao. Dia ambany ary miekohaka. Zay tsy ekohaka ozy izy. Fa vampirin'izy ianao no ekofanay. Firenena ngeza be mihitsy io. Io fanahy io. Fa nidorako sady mitondroko am'izay nidorako. Fa nidina ambany tonga dia nidina. Nidina. Io lazain'i Jehova io. Io lazainy io. Ary marina ny teniny. Fa firenena izao tontolo izao ozy izy ambany fahefanay. Fa tsisy olona mipetraka eo zany raha tsy zahay ny mametraka azy. Raha tsy zahay. Dia ahoana ary zany zay hoa. Anareo zany zay. Dia ny lohan'ny etsiketsiny hoe ka ahoana. Ka voasakana sa tsy voasakana. Fizy ny ametraka anay dia manondro ambony izy ny eo ambony no ametraka anareo. Ary tena marina mihitsy io teny io. Za no hiady zay maninona aminareo. Fa alaovo. Io sambotra any amin'ny mahery io azo. Io babo. Marina voafatitra io ovahana io. Dia rehefa haka an'io tsika. Rehefa nababony io tsika dia ho avy izy hiady amintsika. Hoe olona kely io koa ve dia afapirino ho riatatsika e. Firenena kely zay basika lakinikôvy io ary tsy mipoka. Dia avitinina amintsika io. Ndao riatana. Ndao petahana. Amin'ny lafiny rehetrarehetra. Anao an'izany izy. Sahala amin'ny Goliata sy Davida. Ila boay kely ty vio izy Goliata dia mba manany ihany ana eto. Sady tsy batsy ny sabatra amin'ny lahy. Te hafy fotsiny io dia vita. Vela ty dia tapako ny lohany lahy meko ny voromanidina. Ianao tonga na amin'ny sabatra sy ny lela sabatra sy ny apinga ozy izy. Fa zaho hiady aminao amin'ny anaran' izy. Amin'ny anaran'i Jehova. Ka velao zay firenena matanjaka any. Zay misy azy tena rôle any. Ho avy hiady amintsika. Fa ho hitany. Fa hifanehitra amin'ilay Jehova miaraka amintsika izy. Dia hitao ny tanjaka sy ny heriny. Halleluja. Amen. Itsika tsy hoe tsy hiaraka amin'ireo, hiara-iasa amin'ireo. Fa ireo no mandoalika nitady fiara-miasa ty amintsika. Dika. Ianao tsara aloha vetivety. Dikan'izany dia izao. Tsy izaho mihitsy no hiantso azy ireo hoe avianareo aty. Tsy ireo no antsoko. Fa iaho Jehova Andriamanitra io no antsoko. Fa raha mila atsika ireo dia izy no miantso atsika, izy no manatona atsika, fa tsy tsika no miantso azy. Ivadika ambony ambany ninona? Ny tantara. Hatramin'izay tsika no mandady lady sy maninona? Tototo any aminazy ihany. Tsy rehefa mizava misy amin'izao fotoana zao. Izy no mibaiko hoe tsy maintsy ataony fifidianana, tsy maintsy vita, tsy maintsy zao. Tonga dia baiko fotsiny. Dia ny mpitondra atsika ho imse. Ka omenao tsiny ary ve izy. Tsy nomen'Andriamanitra azy ilay fahefana. Dia tsy maintsy manaiky an'izany izy, tsy mena tsiny izy. Fa aza matahotra mpitondra malagasy fa tsy ho zany tsony ny firenentsika fa Jehova no hiasa amin'ity firenentsika ty. Halleluja. Amen. Aza matahotra fa zao izy mbola manana fahefana amintsika fa rehefa tonga ny fotoana dia ho hitany tsara.
zaho sisy Jehovah hiady je miady aminao ary zaho hamonjy ny zanakao. 19 sady ampinaniko ny nofony tenany ihany zay mampahory anao ary ho leo ny rano tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranom-boaloboka dia ho fantatra ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no mpamonjy anao ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Tena guerre spirituelle zany. Guerre spirituelle ny ady eto amin'ity firenentsika ity, mampahantra antsika malagasy ity. Tsy ny mpitondra antsika ny fandimby hatramin'izay, tsy ny mpanao politika teo hatramin'izay, fa io devoly io fanahy io mampahantra. Fa enonareo tsara zany ry Belzebuba, ry Lucifer, ry Dragona, zay fanahy rehetrarehetra. Maheno zao toroteny zao ianareo, tonga ny fotoana fa Jehovah no hamonjy ty firenena ty. Halleluja! Tsy hoe latsony zany a, tsy hoe latsony zany. Na iza iteny eo, na iza anao ininao, mazava io teny io, mazava io. Mpinanako nofony tenany ihany zay mampahory anareo. Ifototra ny aminy zareo daholy. Io fampahoriana natao tamintsika teto hatramin'izay nahazoantsika fahaleovan-tena izay a. Ifototra any amin'ireo firenendehibe reo daholy io. Fa Jehovah no hanao an'izany. Aveto Jehovah no hanao an'izany. Halleluja! Dia andao ary tohizatsika lizy iny le vaky tenitsika tao. Isaia 7:20 ny andininy 7:10. Mihobiry lanitra. Halleluja! Ary mifaliry tany. Ka velomy ny obry tendrombohitra. Fa Jehovah efa nampionona ny olony sy hamindra fo amin'ny olona mahantra. Ataovy ny fiobiana lanitra dia afa mafy dia mafy tsika. Mifaliry tany. Velomy ny oby. Halleluja! Fa Jehovah ampionona ny olona hamonjy ny mahantra. Voalohany ato amin'ny fiangonana, ny faharoa ny firenena malagasy. Hamonjy ny mahantra. Ka itsika zay mbola ao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana mihaino zao toroteny zao, aza matahotra. Andrandrao ny lanitra fa kely sisa dia ho avy ny mpanavitra atsika. Tsindriny tsara, hamonjy ny mahantra. Itsika firenena malagasy no lazaina fa fahatelo any amin'ny farany indrindra amin'ny fahantrana amin'izao fotoana zao. Tsika ny mahantra indrindra amin'izao fotoana zao, nefa eto ny misy ny arena be indrindra, fa itsika vahoaka mahantra. Fa ho avy Jehovah hamonjy ny mahantra. Rehefa tsy faly amin'izany nareo aza mitehaka ma. Dia ao anao zizy, 14. Fa hoy izy iona, Jehovah efa nafoy aho, ary ny tompoky nefa nanadino aho. Zany tokoa ny tenin'ny malagasy. Ny dahalo izay mandripaka, mpitandro filaminana maty, vahoaka maty, tsisy omby intsony any amin'ny ambanivohitra tsiraray avy any hiasan'ny vahoaka, ambolena, amokarana, tsisy intsony na omby ary ny olona efa tsy mandry hatrano intsony. Dia any anaty ala any milefa, tsisy ny hoanina, kolokolo manjaka amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ny tany ny gasy, lasa ny mpanambola, lasa ny vahiny, hatrany amin'ny fahasanara dia lasa daholy. Dia mipitrapitra ny gasy, dia mitomany ny gasy. Te hanohatra fa tsisy hery hoentina manohatra. Raha zao atao tenitevaranganao fitsaram-bahoaka hamono mihitsy, tsisy. Dia mahantra ny vahoaka malagasy rehetra. Dia hoy ny gasy hoe, so mba fa nafoin'Andriamanitra ary ity firenena ity. So mba fa nafoin'Andriamanitra. Efa tsy miaino intsony ve Andriamanitra amin'izao fahoriany malagasy zao? Fa dia efa tena tsy zaka intsony. Fa hoy izy io na Jehovah efa nafoy aho, ary ny tompoka efa nanadino aho. Efa nadinon'Andriamanitra marina tokoa ve zao firenena malagasy izao? Ka dia very tanteraka ny sotoavina malagasy sy ny fahendrena malagasy sy ny fihavanana malagasy, tsisy intsony. Dia mamaly Jehovah, 15. Mety manadino ny zanany nono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy.
fa izaho kosa tsy mba hanadino an'ity firenena malagasy ity hoy Jehova. Halleluja, amen, amen. De zany zay ny olona hoe nareo manao politika be ko ngatsy politika zany ny politika ny Jehova. Tsy hanadino ty firenena ty izy, Jehova zany ny politika any, amany voafatotra izy, amany problème ny mahantra politika ny zany. Izy milaza anao fa tsy politika zany, ady amin'inona zany? Izay natoko politika atsika, inona? Gideona fandresena n'inona? Fantrana. Ka hoana anao tsika sa tsy anao? Andeha sa tsy andeha? Ka maninona tsy hita rehefa atsona fivoriana zay FFM? Be vava fotsiny eto. Gideona fandresena n'inona? Iza ny rananao zany izy? Isika mbava fotsiny. Ry vahoaka an'Andriamanitra, zany zaho izy tsy hanadino. Ny reny mety manadino ny zanany kamonono mariny zany, mety tokoa zany, satria nahoana? Ny lozam-bady ny reny navelany eo izy sy ny zanany, lasa le rangatsy mamelona mbady aman-janany tsony, de lasa le reny ny voatery mitady hamelomana an'io zanany io, satria efa natao de tsy maintsy miatrika, fa tsy mitsoka didy, tsy mandeha mamono zaza any arinany any amin'ny lavapiringy ny zaza rehefa teraka, satria tsisy ray tsisy hamelomana azy, na arinany any amoron-dalana eny, fa de niraisiny ny adidy hoe velomiko ty zanako ty, de lasa izy mandeha mitady volany de adinony eo le zaza ndraindray, satria tsy maintsy mitady izy hamelona an'io zanany io, fa avy eo sy tonga ihany hanome sakafo ny zanany, fa mety manadino tokoa izy ny reny, satria zay ny problème. Fa nga Jehova nisy vadiny tsoka ka tsisy namelona. Zaho izy Jehova tsy mba ninona anareo mihitsy, tsy hanadino anareo mihitsy, hanahiniky antrana eniky dona. Fa vamenina mafy, amen. Zaho tsy mba manadino anao. Ino efa vitako tombo-kavatsa eo ampelantanako ianao ary ny mandanao de onatrehako mandrakariva. Vita inontsika ozy izy? Efa vita tombo-kase io, kolera fotsy manga io, kase io, fa tsika tsy mahita ny masom-panahtsika. Efa vita inontsika zany? Efa vita tombo-kavatsa eo anatrehany. Tamin'ny faingana zanakao zay nanimba sy nandravanao de miala aminao. Izay nanimba sy nandravanao de maninona? De miala. Zay rehetrarehetra nitsangaka nohatra tato, zay rehetrarehetra nieritreritra ny anapotika tato, zay nieritreritra ny anala baraka tato, tafajanona sa niala? Lasa miala. Zay nieritreritra nimbanao izy dino fa miala aminao. Sy noroasina, sy natao ininona, fa naninona fotsiny? Lasa. Ara-baiboly zany. Kanefa na izany azy, atipazo manodidina amin'ny masonao ka mijereny diny valam-befolo tsika. Ireo rehetra reo de mivoromakeo aminao raha velona koa hoy Jehova. Ireo rehetra reo dia aingonao tokoa tahaka ny firavaka sy ravahanao tahaka ny fanaony apakarina. Zany hoe mbola ho hitan'ny masotsika fa mbola tsy omby ity toerana ivavahantsika ity, na hitrano be atao io ary tsy omby io. Amen. Tsy omby io. Ary tsika de efa miezaka manao fiangonana mengeza daholo any amin'ny faritra Tsiraray avy any. Misy mpivavaka amin'le fiangonana tsisy afa-tsy 50 zareo raha betsaka. Nefa ny trano fiangonana tao nefa 10 metatra sy 20 metatra. Ny fanatitra aminazy ary tsisy 1 million kory isaky ny sabata. De ahoana navitanareo an'io? Nga zay nanao an'io e. Fa izy nanao an'io izy? Jehova nanao an'io. Zao ny M7000 de efa milatsaka be mihitsy. Tsy maninona ko atao ahoana ko sahiranako. Mijaly ny vahoakako. De efa ninanao efa neniena. Ny sy manao moa de efa hoe de rehefa vita io vao anao zay. Kino natsono nataonao ko rehefa vita. Nilatsaka. Anao tato reo de zato koa zao mijery ny asa ato hitako manomboka amin'ny coin satria zay miditra isaky ny sabata no iasana isan-kerinandro. Efa misy adidy mafiasatra amintsika zany, fa hoavy ro olona reo izy, hoavy. Ireo rehetrarehetra hitanao reo de aingonao,
za aloha zany de efa mahazo an'izany ara-baky teny mahitanareo fotsy manga zao de efa miaingo na de tsy haingo ary ny anaran'ny madamako de efa miaingo miaingo atsika rehetrarehetra fotsy ireo rehetrarehetra reo jeren'ny sarin'ny collégium iny zaho omaly ariva tena lasa saina mihitsy aho hoe le olona roa avy voalohany veranga de zao tena ara-baky teny mihitsy ireo rehetrarehetra de iangonao tokoa izy izy fa mbola iotran'izao ny voaka an'Andriamanitra satria za zao hitako zao vao hitao ivelany tao tara tao de nisy madama kely anankiray zay zanany anankiray voalohany ny hitako ka efa mandeha le zanany anankiray voalohany za miteny fa firy ty ve le voalohany oa le trotrony ka efa faharoa le trotrony de eritrereto am'izany hoe mamokatra tsika sa tsy mamokatra tany lonaka mihitsy tsy votehaka mafy fa inona ty mampiafafanareo lonaka ny tany ireo rehetrarehetra ireo tsy isy fanabeazana azy ana zany aty mivoaka an'Andriamanitra satria izy ny tena miteraha mamenany iny mameno ny tany fa na izanajana za mivavaka andreny bevoka reny de tonga de ndeo salama tsara nyreny salama tsara ny zaza atao anatin'ny kibotya de tsy mibana ny zandriny eo anatiny de zandriny manaraka zany tsy bana ny zandriny manaraka fa rehefa hitako le olona efa somary efa zokonjokony ihany mbola mameraka de tsy miteny tsony tsy mibana ny zandry eo manaraka tsony satria ity rehefa mety anahirana azy mbola karakaranyity fa de va de tsofina rano anao mba tsisy zandriny tsony ty amen na ozy izy rehefa fa raha mbola tanoranora aza manatokatony vavako eny fa de misy zandriny iny satria izy maintsy mbola ho avy ny zandriny manaraka ao tonga de efa lasa voa malaky aza mibana ny zandry aorina aizy tsika zao 920 ny zanakao zay efa lasa teo de mbola ilazo tsofina hoe tsy omby aloha ty tany ity mikisa kely mba hitoerako reny efa lasa reny koa zany mbola niny reny rehefa avy eo iverina daholy reny raha misy zanakitsika lasa any raha misy vaditsika lasa any na ray aman-drenitsika lasa any na namatsika lasa any mbola niny reny rehefa avy eo izy izy rehefa hitokana an'ity ho avy reny tokana ny tembomariny ty ato ty raka de mbola tsy omby any fa mankisana kely raka mba hidiranay de ngamba tsisy lamato ikonjokonjo indray am'izay hoe tony tsitatra am'izay ko zao mpahantoerana eto tsisy fampijerijery tsony am'izany de ahoana ary raha teo tonga am'izany toerana zany tsika inona ny takin'Andriamanitra amitsika inona no takina amitsika dao tsika akany amy Jaona Jaona 7:12 amperikopatsika amy Jaona 7:12 ty zavatra tsy maintsy tanterahantsika tonga Jesosy tamin'ny andro Pasika satria tonga ny fotoanany dia nanasany tongotry ny mpianany izy Jaona 7:14 nakeo amin'ny Simona Petera izy fa hoy Petera tamin'ny tompoko ianao va no anasany tongotro Jesosy namalika nanao taminy hoe zay ataoko de tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ratrizay fa hoy Petera taminy sanatria raha anasany tongotro ianao Jesosy namala azy hoe raha tsy ho sasaka ianao de tsy manana anjara amiko eo zany ny code secret raha teo tonga am'izany tanjona sy teny fikasana nomen'Andriamanitra antsika zany itsika dia tsy manao ohatra ny Petera hoe sanatria raha ianao no anasany tongotro fa hoy Jesosy raha tsy ho sasaka ianao de tsy manana anjara amiko zany hoe itsika fiangonana reto izany itsika fiangonana apokalipsy raha tsy manaiky ho sasany Jesosy sasany amin'inona moa zany ho sasany amin'ny adalanao io ho sasany amin'ny fololentikanao io sasany amin'ny avinavinanao io sasany amin'ny fitiavatenanao io sasany amin'ny toetranao mikitokitona sy manevateva olona io na atao am-piangonana ary raha tsy manaiky ho sasany ianao amin'ireo karazaraza mpahotana sy ny fatorana sy ny fahalemena sy ny fahazaran-drasy mamatipatotra anao rehetrarehetra reo zay tsy ho voatanisy eto raha tsy manaiky ho sasany amin'io ianao de tsy anana anjara am'izany ianao manomboka amin'ny taona ho avy amen aza manoatra amin'ny Petera hoe sanatria raha nasa ianao zany hoe za avy aloha am'izao fiainako zao ihany tsy raharahako fa aza mifampitsaratsara ny andry any amin'ny andro ny hafa soronao fa aza mietreritra manala ny anahy ianao fa ny anao loha sorony fa raha vao tsy manaiky ho sasany ianao
dia tadidio fa tsy ahitany io no ho tanteraka aminao mihitsy ho hitan'ny masonao zany fa tsy hinananao fa meteza ho sasan'Andriamanitra isan'andro alohan'ny atory dia mandole dia mekofa dia mibeba amin'ny adalana sy ny fahotana zay nandotiny akanjonao tao tonga ny sasabata mitondra inona fanatitra fa tsisy famelan-keloka raha tsisy raha latsaka raha tsisy fanatitra tsisy famelan-keloka ataovy maiteza ho sasana aza manao inona tsony moa zezako raha ny adalako sy ny fahotako aza angamba tsisy olombelona vitany tsisy fanantenana tsony ny amiko e fa de efa aloha efa overy ihany dia vandeo tohizana any tadidiko tsara tamin'izay mbola tany amin'ny fiangonana adventiste tamin'izay dia nisy namanay nanao mariazy dia io namanay nanao mariazy io izy tsy adventiste miaraka aminay fa tena namanay be dia rehefa nanao mariazy dia ahoana ka zay ny tsy mihinana kisoa e dia efa misy sakafo manokana ny anareo fa tongava fa efa natao manokana sakafonareo ilay tsy mihinana kisoa dia le mariazy moa zany sabotsy dia zay mbola nivavaka sabata fa ny riva balina ny riva dia ny balina am'izay nyvonjena dia rehefa atao amin'ny balina am'izay dia raikitra ny balina fa avy eo isakafo am'izay aty ilay tsy mihinana kisoa dia izy le namana anankiray zay tsy efa ny balina ihany verangatsy aloha tonga dia atambatra daholo le fahotanina dia ina tiany lalazaina kefa nanota ihany tsika nanao bala dia zay ina koa ny problème aloha tonga dia hoanina ny henakisoa dia hiary bebana daholo raha mitsabata herin'ndray ozy izy grave zany tena misy olona manana saina zany tokoa efa tena fa nanota ihany raha ngafa dia aloha atambatra ao daholo zany efa nanao balina ihany onko maninona mora dia mihinana ny henakisoa koa fa raha tsy ho sasako anao izy dia tsy ananjaramiko fa zay ataoko zao dia tsy ho fantatrao aloha zao fa ho fantatrao zay ratry zay ity mission ran'Andriamanitra atsika ty mbola misy olona tsy resy lahatra mbola tsy resy lahatra n'izany hoe hiady amin'ny fantrana izany mbola tsy resy lahatra n'izany hoe hamonjy ty firana antsika malagasy zany na dia tsika atao anatiny ary mbola misy tsy resy lahatra n'izany tsy fanomezantsiny zany normal zany fa io le lazain'i Jesosy zay ataoko zao dia tsy fantatrao aloha zao fa ho fantatrao zay raha ratry zay rehefa ratry zay vo fantatra hoe ay ve zao le izy ay ve zay zany ny tena nitson'Andriamanitra sy nanirahany hatramin'izay fa zao izy mety mbola tsy mazava aminao na ianao ary mety hanohatra na ianao za mety mbola mivavaka ingeny mba tsy ho tafavoaka zany satria lasa ny olona any koa paster fa tsy anay tsony raha ny sitraponay dia ho anay fa tsy ho an'ny malagasy rehetrarehetra mbola misy fitiavana inona kely eo anatin'ny tenao zany mbola misy fitiavan-tenao aloha mahantrany zay mantra e aloha ho avy ny firenena vahiny zay manangeja tsy manandeveta dia aloha aveto ihany e fa ny anay pasterana ihany ny anay zay tsy mirarahana zany normal zany ny olona samy manana ny heviny tsisany izy moa fa nomezatsiny zany fa mazava ny teny zay zavatra ataoko zao tsy fantatrareo fa ho fantatrareo zao ratry zay